Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia ampifaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho antsika izay manaraka izao fandarana izao. Eny, na aiza ny toerana ahitanao ity afatra ity dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, ho tain'Andriamanitra ne anao ary hiasa eo amin'ny fiainanao izy androany. Raha ao anatin'ny aretiny ianao amin'izao fotoana izao dia tsaroa fa anisan'ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia nanasitrana ny olona marary rehetra. Noho izany, androany zany dia afaka nasitrany any aretinao ny tompo. Raha ao anatina olana saribahana kosa ary maverevitra anao mihitsy ianao amin'izao fotoana, efa nitady fomba, nitady hevitra traiza mba hamahanao zany olana izany. Zao no aza dinona. Ny bokin'ny Joba dia mampianatra manao hoe fantatro Joba fa ainao atao avokoa ny zavatra rehetra. Zany hoe na inona olana, na inona zava-manahirana, ninona zavatra efa tsy vitanao tsony amin'ny maha-olombelona, nampiasa ny fahaizanao ianao, nampiasa ny fahalalanao ianao, niankina taman'olona ianao, mety tsy vitan'ny olona na mahany olanao, mety tsy vitanao na mahany olanao, fa ny aza dinona dia izao. Ain'Andriamanitra tao avokoa ny zavatra rehetra. Ka androany zany dia ampahery anao aho hoe afaka ovan'Andriamanitra ny olanao, afaka monjy anao Andriamanitra, afaka hitany fiainanao anko izy. Ho anao anko nefa izay mahatsapa mihitsy ny hoe tena ao anatina fahoriana lalina, tsy mahatsapa mihitsy ny hoe fiainana mba miadana, fa fahoriana, alahelo, fakoviana lalandava. Mety efa ataon'ny olona tsinitsiny ianao araky ny afatra izay efa noentina teto tamin'ny herin'ny androany. Zao no aza dinona. Rehefa tena ao aminao Jesosy tompo ary avelanao anjaka sy napaka amin'ny fiainanao izy, ary misy matoky azy ianao, dia afaka tena anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao izy ka ampahita fitianao ndray. Ka amin'izao fotoana izao azy dia mbola andeha hianatra ny tenin'Andriamanitra isika, nefa mialohan'izany dia hivavaka fo isika ho an'ny tenin'Andriamanitra mba ny fanahy masina mihitsiny no hiteny amintsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra, nisotranao zahay fanomenao ty androandroany ity indray, afaka mbola andre ny hiteninao. Apetrako ampelantananao Jesosy ny fotoana, ary hotahinao ny tsiraray avy mba ndray fahasoavana amin'ny alalan'ny teninao. Sotra Andriamanitra, apetraka eo ampelantananao Jesosy Kristy ny fotoana rehetra. Sotra Tompo. Amen. Isy tenin'Andriamanitra rovakitsika amin'izao fotoana zao araky ny teny izay voasoratra amin'ny bokin'ny Genesis 2 manomboka amin'ny 9:9. Genesis 2 manomboka 9:9. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko azy. Ary Jehovah-Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra ao am'sa dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis indray izao 3 manomboka amin'ny 1. Ary menarana dia fetsy noho ny biby rehetra izay nataon'i Jehovah-Andriamanitra. Ary izy tamin'ny raha vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana ireo ny azo rehetra eo am'sa. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny azo eo am'sa dia azo na hinanana ihany, fa voan'ny azo amin'ny voan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty ianareo. Fa hoy ny menarana tamin'ny raha vehivavy, tsy ho faty akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alalany tsara sy ny ratsy. Izay tenin'Andriamanitra izay no entsika akana ny fampianarana eto androany. Mino isika fa Andriamanitra ne hiteny amintsika tsiraray avy. Zao no izy ry havana izay manaraka ity fandarana ity. Io Andriamanitra zay nahary atsika zanak'olombelona, le Andriamanitra nahary ny zavaboary rehetra, le Andriamanitra zay tompontsika io dia izy lo Andriamanitra tena ty ary nanavaka atsika zanak'olombelona indrindra. Tena nanana tanjona tsara sy tonga lafatra ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona mihitsy Andriamanitra.
ary raha ny teny voasoratra de zao voalazany baiboly manao hoe rehefa morona ny olona Andriamanitra de zao no zavatra nipotra avy any amin'Andriamanitra tao am-pony manao hoe andehantsika morona olona tahaka atsika tahaka ny endrikitsika. Nataon'Andriamanitra tena anana fanahy mitovy aminazy zany ny olombelona, navahan'Andriamanitra tamin'ny zavaboary rehetra mihitsy, ary rehefa vita voavoatra nipetraka teto ambony tany ny olombelona de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe notsofin'Andriamanitra rano anjaka sy anapaka amin'ny zavatra rehetra ary nampitoeriny tao amin'le saha anankiray tao hoe saha Edena. Ny aina, ny adana tao anatina fiainana tena mamy, tao anatina fiainana tena tsara, tao anatina fiainana tena mafinaritra zanak'olombelona tamin'izany fotoana izany. Ary voalazany baiboly mihitsy aza fa Andriamanitra de isan'andro isan'andro niona tamin'izy ireo, namangy an'izy ireo, nampahery an'izy ireo ary tonga tao amin'ny saha Edena mihitsy. Fa nisy teny kosa nefa ny riavana nomen'Andriamanitra andreo olombelona voalohany ireo rehefa napetrany tao amin'ny saha Edena, satria Andriamanitra de mahafantatra, malala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Averiko tsara hoe Andriamanitra de malala sy mahafantatra hoe zao ny mety ary zao ny tsy mety amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Fantatr'Andriamanitra zay mahasoa atsika, fantatr'Andriamanitra zay mety amintsika, fantatr'Andriamanitra zay atsara atsika. Ary ny tanjon'Andriamanitra rehefa de izao ny asoa, ny atsara, ny apety ny fiainantsika zanak'olombelona mihitsy ny tanjon'Andriamanitra. Zay no programan'Andriamanitra, zay ny tao am-pon'Andriamanitra tsy ainam-piandohana. Ary rehefa nametraka zanak'olombelona tao amin'ny saha Edena nefa n'Andriamanitra de ozy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe ary Jehovah'Andriamanitra nandidina lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetrarehetra ao amin'ny saha de azonareo hinanana ihany, fa le azo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinanana. Zany hoe nandrara Andriamanitra hoe aza hinanana le azo ao ampovoan'ny saha, le fahalalana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana io. Nisy fandrarana tao, nisy didy napetrak'Andriamanitra tao hoe aza hinanana io, satria Andriamanitra tompo de malala sy mahafantatra hoe misy zavatra be dehibe no manana ho an'ny olona, nisy zavatra marobe fa napetraka ho an'ny olona. Ary araky ny diniko hoe tian'Andriamanitra ihany amin'ny fiainana tsara isika, tian'Andriamanitra ihany amin'ny fiainana mahafinaritra isika, tian'Andriamanitra ihany amin'ny fiainana tena tonga lafatra isika. Nomen'Andriamanitra atsika izany, tsy tsika zanak'olombelona nge no nitady na nangetaheta na naniry hoe mba ataovy an'izao ny fiainanay Andriamanitra raha apetraka amin'ny saha Edena. Sy adama seva nge naniry hoe mba ataovy an'izao kosa ny fiainanay rehefa ampitoerinao ao zahay. Fa Andriamanitra mihitsy no nafantatra hoe meko fiainana tsara, meko fiainana mahafinaritra, ataoko manana ny ampy adama seva rehefa mipetraka ao amin'io saha Edena io. Tsy adama seva no naniry hoe inona mba zavatra tokony iainanay ao, na inona zavatra tokony mba hoaninay ao, na inona zavatra tokony mba ilaina. Fantatr'Andriamanitra tena hainy avokoa hoe reto zavatra rehetrarehetra to meko ny olombelona, na de tsy naniry na de tsy nangetaheta izany aza izy de fantatr'Andriamanitra tompoko fa tena mety amintsika zanak'olombelona mihitsy. Ary zano iaho no tarigetran'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra tsy ainam-piandohana. Fa izao kosa nefany nandrara Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo akory lay voankazo ampovoan'ny saha zay fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny andro hinananareo anio de ho faty tokoa ianareo. Ry mpanaraka izao afatra izao, tsotra be ny teny izay hoentiko androany manao hoe raha voniny ianao manaiky andeha sy anaraka arak'izay tenenin'Andriamanitra de ny masoa atsika sy ny mahatsara atsika no tena tian'Andriamanitra homena amin'ny fiainatsika. Raha vonina ho iaho ianao andeha sy anaraka akato arak'izay lazain'Andriamanitra de voalaza ny bokyny Deutéronome toko 20 hoe raha ho anaiky ianao ka akato zay rehetrarehetra tenenin'Andriamanitra de izao ho tonga aminao sy ho azonao avokoa zao fitahina rehetrarehetra izao izy Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra mihitsiny no fa nametraka hoe rehefa makato ny teniny, manaiky ny teniny, andeha arak'izay lazainy isika de ho tonga amitsika sy ho azontsika avokoa ny fitahin'Andriamanitra rehetra zay efa nomanin'Andriamanitra ho atsika. Aza maka ozy, aza manendry, aza mihinana le voankazo zay nandrarako anareo, aza hinanana, fa raha vao mihinana anareo anao de ho faty. Fa inona ozy ianareo? Ny devoly tompoko de fa ratsy hatrany am-piandohana mihitsy. Ary ny devoly de tsy manana hevitra afa-tsy nitondra fampitena faravana foana ho an'ny fiainana zanak'olombelona. Ary fantatry ny devoly mihitsy fa raha vao tsy makatoan'Andriamanitra ny olona
raha vao mandika zay lazain'Andriamanitra ny olona de ho rava sopotika ny fiainany zanak'olombelona. Andriamanitra ny tony aza inanana, aza tendrena le izy, fa ny devoly araka le Genesis 3 de nampiasa ny afiatsian'ny menarana. De ozy ny tenin'Andriamanitra ny menarana de fetsy noho ny biby ty rehetrarehetra zay nataon'Andriamanitra, fetsy izy. De io afiatsian'ny menarana io no nentin'ny fanaratsy na ny devoly nampiasaina mba hamitaka ny zanak'olombelona. Tonga tao amin'ny saedena izy, rehefa tonga tao izy de ny zavatra nataony ty zao: nanomboka nanatona ny Eva izy, de nanomboka ny teny tokoa arak'izay lazain'Andriamanitra. De zao ny afatra napetranao hoe anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza inanana ny azo rehetra ao amin'ny sa. Fa ora vehivavy tamin'ny menarana, ny azo ao amin'ny sa de azo na inanana ihany, fa voan'ny azo eo ampovoan'ny sa kosa ny nataon'Andriamanitra hoe aza inananareo na tendrenareo fa ndreo maty ianareo. Fa ho menarana tsy ho faty ianareo. Andriamanitra ny teny manao hoe aza inanana, fa ny devoly zany de manome hevitra mihitsy azo inanana le izy. Hoy Andriamanitra aza inananareo zany, fa ny menarana de miteny azo inanana io, hoany io. Ary ny tena ny taompony ny sy ny fahafiatrian'ny menarana de hoe amitaka le olombelona, andrava ny fiaina le zanak'olombelona ka nampirisiany hoe azo inanana io. Fa raha vao mihinana ianareo zao de hitovy amin'Andriamanitra mihitsy, alala ny tsara sy ny ratsy. Raha ohatra dinihana tsara nge zany teny zany de hevitra roa samihafa. Nen'Andriamanitra miteny manao hoe aza inanana, fa ny devoly ndray de miteny manao hoe azo inanana. De tsarovy fa Andriamanitra raha niteny azo inanana io de zao manana zavatra tsara, manana zavatra be dehibe, manana zavatra mahafinaritra omena antsika zanak'olombelona Andriamanitra. Fa ny devoly kosany de nampirisika hoe azo inanana io, fa ny tandroketrany ny tandrony ndray de hoe andrava sy apotika ary hitondra fa ozona ho an'ny fiainana zanak'olombelona. Hoy aho teny am-piandohana manao hoe nanana tandrona tsara, nanana tandrona tena mahafinaritra ho an'ny fiainantsika zanak'olombelona Andriamanitra. Indrisany efa ny tompoko fa hitatsika, hiainatsika eo amintsika zanak'olombelona ty ambonin'ny tany avokoa zao karazam-pahoriana, karazana fiainana mampahory, karazana fiainana mahavalalana, karazana fiainana mampamoy fo. Ary fifiry re olona kivy manoloana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany, na de hoe olona manam-pahaizana, manam-pahalalana, ao re olona tena mba olona vorosaina tsara, mba tokony afaka andinika ny tokony atao kanefa de niany targetra de hoe ndeha amony tena ako, tsy zakako tsony ny fiainako. Fifiry re olona lasa miteny aloako ny vava mihitsy de hoe tsinitsinina tsony ah, tsisy maminoa tsony ny any eto ambony tany. Satria inona no antony? Zay zavatra ataony tsy mitondra vokatso ho azy, zay zavatra ataony tsy mitondra zavatra mahafinaritra, zay zavatra ataony ohatra ny makivy azy daholo mifanohatra am'izay natenainy. Ohatra am'izany eo amin'ny resaka fiainana mpitiavana, ahilikiliky ny olotiny fo fitaka foana. Ary eto de miteny tsy lehilahy ihany, tsy vehivavy ihany, fa na lehilahy na vehivavy de maro re olona miteny aminay, miona aminay mihitsy hoe tena sasatry ny voafitaka. Misy vehivavy zao de voafitaky ny lehilahy matetika, ary na de manatokatrano aza izy de aprafesy ny vadiny, na tsy mba meny ny vadiny vola mihitsy, ataony vadiny tsinitsininy. Ary ndraindray aza de fasahina mihitsy ny ataony vadiny hoe eo abototsofo mihitsy ny vadiny no miresaky indray amin'ny olo ty ny hafa ny velany any. Tsy moramora nge zany fa betsaka re olona miteny aminay hoe tena efa mihoatra ny mety loatra ny ataon'le ramosehako pastera. Fa hoana ho iaho eo akaikiko eo mihitsy izy no mandefa mesazy miresaka amin'ny olo ty ny any velany. Eo akaikiko eo mihitsy izy no miresaka telefônina am'le olona zay olo ty ny any velany. De tsy tahotra tsy hiainatrintsony fa de sa zao izy. Ary rehefa tenen'le vadiny izy ahoana kosa zany ataonao zany, de zao ny tenen'le vadiny zany misy. Masaky ianao mipetraka, tsy masaky ianao mandeha. De ny anyherin'le vehivavy de hoe tokatrano de miafy aho, tokatrano ho aizary ivenany amin'ny ray aman-dreny mety ho voalatsalatsa. Iresaka amin'ny manodidina ihany koa mety ho eson'ny olona de miaritra amin'ny fiainana mijaly ohatry zany le olona, mijaly. Misy koa nefa de lehilahy zao mihitsy namany akaiky azy ny lasa miaraka ny vady, miaraka amin'ny madamany. Efa vitsy tsy vitsy le olona nesaka taminay tam'izany hoe tena lehilahy namany akaiky azy, mpiara-miasa aminy, fa de lasa niaraka amin'ny madamany. Tratran'izao mihitsiny fa tsy hitan'izay ho atao. Hoy aho teo
ny nataotsika zanak'olombelona ihany satria nandika le hoe aza inanana kanefa ny mbola inanatsika ihany ary nanaiky nle teny devoly kosa hoe azo inanana io fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo kanefa ny fitaka nataony satana vokatry rano iaho de rava ny fiainan'ny olona ary rehefa nanaiky le hoe azo inanana ny olona de izy lasa nitady zay mahasoa azy nitady zay mety aminy hitady zay mahafinaritra anazy de araky le teky tsy ahita fiainana sambatra le olona tsy ahita fiainana mahafinaritra le olona tsy ahita fiainana mpatena hoe mahafaly azy ny olona fa de zavatra mifanohatra am'izay natenaina foana no mitranga araky le teny te hoe na fiainam-pitiavana io fiaina tokantrano io de tsy mba mahita fiainana mamy tsy mba mahita fiainana mahafinaritra tsy mba mahita fiainam-pitiavana tena mbe mitona fiadanana kanefa ndra miprograman'Andriamanitra ne raha nampiso ny fitiavana teo amin'ny fiainan'ny olombelona voalohany de zao e mba hasoa ahatsara ny fiainantsika zanak'olombelona no tanjon'Andriamanitra tamin'izany kanefa ny fiofiro olona rehefa voatona fiainam-pitiavana ary anisan'ny tena olana farazay tsy zakany olombelona indrindra na olona farazay matanjatsaina ary tena hoe mazaka fitrangana olana raha vao fiainam-pitiavana inanan'ny olana de tena mafy mangidy amin'ny olona indrindra izany tsy eo amin'ny lafiny fiainam-pitiavana irery any anefany fa na de eo amin'ny lafiny fiainana fitedavana asa sy arabola aza de tsy tafavoaka tsy mahomby tsy tafita mihitsy le olona misy aza moa de izao lasa manolotra ny tenany mihitsy ka iaina iasa amina asa tsy sahazany diplômany tsy sahazany faripahaizany tsy sahazany expérience ananany fa de hoe sitra miay e aloha misy to zay tsy misy ary misy mo de tsy mahita zay mba asa fivelomana mihitsy le olona fa de miaritra eny manjenjeny ary nefa rany de zao tsy te hivoaka ao an-trano mihitsony satria ny teny izy hoe mandeha atao tsy mahita akory de ny anyheriny de mampio ny tena hoe aleoko mipetraka fotsiny eto nefa izy amin'io de manana diplôma mba nianatra mataonany maro mba manana hoe traikefa afaka hoentina miasa fa de tsy mahazo ay hoe satria ny antony de zao nanaiky ny tenyle fanaratsy zay nandika ny tenin'Andriamanitra hoe azo inanana io kanefa ny ao am-patika de zao tondra fampitena ny tondra faravana ny tondra oziny ho an'ny fiainatsika zanak'olombelona ry mpiaino avana izay manaraka izao afatra izao na inona ara nefany voka-drafy izay nateraky ilay tsy fanekenan'Andriamanitra sy ny teniny araky ny teniko teo aloha hoe nitondra oziny nitondra faravana nitondra fampitena nitondra fahoriana ho an'ny fiainatsika zanak'olombelona izany de zao ny aparako amintsika tsara zay manaraka ankehitriny raha tena tianao iverina takany namoron'Andriamanitra ny fiainatsika zanak'olombelona tsy ainam-piandohana ny fiainatsika de zao miantso anao androany aoko resy lahatra am'ty afatra zay hoetiko androany ity ianao tena misy tompoko a ny ozina sy ny fanaratsy tena misy izy io ary tsy fidianana io fa na olona efa mivavaka be efa manompo an'Andriamanitra efa ho mpiangonana manana raikitra ny fivavahana de betsaka ny tena hoe mangidy ny fiainany tsy matsapa fiainana mamy tsy matsapa fiainana tena mpa hoe miadana kanefa ny baiboly inge de miteny hoe rehefa tonga Jesosy de zao ny namparana fiadanana nomeko anareo fiadanana no velako anareo de ianao zany mila resy lahatra androany sao de mbazany karazana ozina na fanaratsy zany tokoa ary manapaka amin'ny fiainako ka mahatonga tena tsy mba mahita fiainana mamy na de olona mivavaka olona manompo an'Andriamanitra olona efa mba tena manana andraikitra amin'ny resaka fanompona izany satria ny antony de izao mety tsy fantatrao hoe misy fanaratsy tokoa ao tena mivavaka ianao andro amanalina mifady hanina manao alim-bavaka mivavaka maharitra ary tokony fiainatsika zanak'Andriamanitra izany ary tokony ataotsika isan'andro mandra-piaviny Jesosy iny amin'ny raha olon'andro de tokony iaina am'izany tokoa tsika tokony mivavaka be tokony hanao asan'Andriamanitra tokony tena nompo tsara tokony anana andraikitra lehibe ho amin'ny famponan'Andriamanitra kanefa nindrisy tompoko tsy vitsika re olona miditra am-piangonana fa de mijaly ny fiainane oro ny fiainane tsy matsapa fiainana mamy mihitsy satria nahoana no le ozina sy fanaratsy zay mbola tsy voaroaka ary tsy mbola tapaka satria nandika ny tenin'Andriamanitra ny olona tsy nakatony tenin'Andriamanitra ny olona tsy niaina tamin'ny tenin'Andriamanitra ny olona fa nanaiky ny teniny devoly nanaiky ny tenyle fanaratsy de io araky nazy voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3 manomboka amin'ny 9:20 de voaozina ny vehivavy voaozina ny lehilahy na ny asa fivelomana
na ny fomba fiterahana de ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva hoe fahorina ny iterahanao zanaka ary nanozona ho any Adama ihany koa izy hoe amin'ny andro rehetra iainanao de zao tena aniritsirisiero anao ny tany ary ny atsempo tavanao ny nananao haniny tena nisy ozona lehibe voambara tao fiainany zanak'olombelona ary mandraka ankehitriny io ozona avy amin'ny Adama sy Eva io de mbola manapaka atsika taranaka akoatran'izay ihany koa ny fandikatsika ny tenin'Andriamanitra maro ohatra am'izany resaka fampotsampy fanompon'Andriamanitra zay vao mainka mitondra le ozona ary tsy vitsika ireo olona tena hoe niaina tam'izany tokoa ary mahatonga fiainany mijaly satria nandika ny tenin'Andriamanitra tsy nakatoza ny lazain'Andriamanitra betsaka reo olon'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly tsy nakatoan'Andriamanitra tokoa efa ny tenin'Andriamanitra ohatra am'izany i Saoly mpanjaka mandeha naringany daholo ny Amalekita fonozy mety ananany aza viala misy miangana na hatramin'ny zazamena vava ny biby fiompirehetra fa zavatra nitranga dity nandeha tokoa Saoly naringany tokoa zay hitany tao amin'ny Amalekita fa saingy agaga mpanjaka tsy nyvonony fa netiny sambelona akoatran'izay zay tsaratsara zay rehetrarehetra ny fa tamin'ny ondry na ny ongo de tsy mivonony ihany koa reny ary zay no natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Saoly rehefa naniraka ny Samuely izy de zao ny teneno amin'ny Saoly io Samuel hoe ilo zao nataonao zao nanao adaladala ianao ka nandika ny teniko ka tsy nitandrina azy vokatry zany de nalahelo Andriamanitra ka raha tokony hatra teo amin'ny fanjakana i Saoly mpanjaka de voalazany baiboly hoe nitady lehilahy Andriamanitra nitady olona ndiby a Saoly hoe mba ho lehilahy araky mifony anao ny sitrapony rehetra ho atsika zay manaraka ankehitriny ty zao ny sitrapon'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra de zao tsika anaiky anaraka amin'ny teniny ka rehefa ny teny izy aza inanana aza tenirena ilay voankazo de tokony tsy nanendry ary tokony nanaraka ny tenin'Andriamanitra de mandraka ankehitriny de miandry olona tahaka zany Andriamanitra satria ho iaho hoe lasa misy nge le ozona rehefa tsy nakato lasa misy fiainana mampalahelo lasa misy faravana lasa misy sakana amin'ny zavatra tao de tsy tafavoaka mihitsy ka araka ny torohevitra ny teneniko te aoka ianao ino tena ho resy lahatra andro hoe tena zany io za marina zany ny atao fiainako satria mbola tsy tapaka le izy faharoa io fanaratsy na ny devoly io ihany koa de anisan'ny fototra anankiray mahatonga fiainan'ny olona tsy tafavoaka mihitsy mahatonga fiainan'ny olona tsy tena ho tafita na de hoe olona mivavaka sy manompon'Andriamanitra ary izy de faharoa mila resy lahatra sy mino ankio ianao fa na de manana ny heriny manana ny asa ratsy ny ara ny devoly sy ny oziny de azo toerina azo avoaka ary azo tapahana tsara ny asany zay mampahory atsika zanak'olombelona azo toerina ho iaho ary azo avoaka ireo fanaratsy sy na ny ozina zay mampahory ny fiainatsika zanak'olombelona ijoro vavolombelona kely amitsika anie zao hoe etiko manambara amitsika hoe tena azo toerina tsara ny ozina ary azo tapahana tsara mihitsy izy ary ny fanaratsy keo de azo avoaka ialo anatin'ny olona mihitsy zay nanapaka sy nampahory ny fiainany hatram'izay vo aingana zao niona tamina olona anankiray izy io de nanana fiainana tena tsara tany aloha nanana fiainana tena tonga lafatra na araky le fiteny malagasy hoe tena nantany io re satria manambola mpanao vary mandeha ny asany zareo de tatyarina nefany satria tam'izany fotoana izy nanao vary mandeha izy fa nandeha be ny tsena de mandeha manompo sampy manao fanoritam-barotra ary tena ohatrany hoe nandeha tokoa le izy nandeha tokoa le izy Andriamanitra nefa ny teny hoe aza manompo sampy aza manompo andriamanikafa fa ny fanaratsy tompo de oatra mampirisika hoe azo atao zany de nanao azany tokoa izy nyaina tam'izany zavatra nampalelo tatyarina rava ny fiainany potika ny fiainany nijaly tanteraka izy ary nenkonatrosa be trosany banky tsy voalohany trony ny volan'olona satria tam'izany fotoa zany risaky ny andeha hivarotra mitetreny izy de zao maka entana man'olona de rehefa tonga de aloha ny volan'olona mahazo tompony be mihitsy amanetsy ny maro isaky ny mandeha mivarotra izy fa tatyarina tompoko taona vitsivitsy nanomboka rava nepotika misy volan'olona tsy voaloha foana misy volan'olona tsy voaefa foana ny vola banky lasa tsy voalohany takiny teo alohatsony fa napahery anay de zao rehefa tena nanomboka nanaiky izy nyresy lahatra tamin'ny fampianarana taonay hoe tena misy ozona aminao ary le ozona no sitona ny fiainanao rava ny ozona tonga ny fiainanao potika tanteraka ary ratsy resy lahatra ny am'izany ianao na de hivavaka azy de mbola napaka ny fiainanao foana ny ozona marina fa vonjy ny fananao satria nanatona ny tompo ianao
nanompo an'Andriamanitra ianao, nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpahoto ny fiainanao manokana, fa saingy izao ny fiainanao de ho antsakazakany ho ampahoriana foana satria tsy mialaala ho azy ry zareo. De nomboka resy lahatra izy, tena resy lahatra ozy ary hoe tena zay ozon'izay zany nandravany fiainako noho ny fampotsampo zay nataoko, fa de ivavao a mamanaiky ametraha tanana fa isaorana ny tompo ho an' Jesosy mivoninahitra. Rehefa nanapaka ny ozy natao amin'ny fiainan'io vehivavy io, nanaiky an'izy mivady, nanaiky izy mivady ho ivavahany, de isaorana ny tompo fa nomboka nitahin'Andriamanitra indray, de nanomboka nandeha ny fiainany, de nisaotra anay io satria nisaotra an'Andriamanitra pastera, voaloso matsara ny vola amin'ny banky, ary ny fiainana manomboka me misongadina me misonitra indray taka ny fiainana tany aloha tany. De zao no teneniko tamin'zareo, manomboka izao araha aza mandeha manompo sampy na makany amin'ny fiainana ratsy intsony, fa ekeo zay tenenin'Andriamanitra hoe aza manompo sampy, aza manota, fa nde volo matetiky ity taonatsika mandehana manota, mandehana manao an'izao azo atao zany, kanefa ny eo ambadiky ny fiainy zavatra tiany atao de andrava ny fiainatsika. De zay mahatonga na mampahery mitaonatsika androany hoe na izany arahoany fiasan'ny ozona sy mifanaratsy hoe nitona fampitena faravany na tonga amin'ny fiainan'ny olona nytotongana, na tonga ny tokatrano-drava, mahatonga anao tsy mavampanam-padina, de mbola resy lahatra sy mino aho hoe afaka mbola monjy anao Jesosy, anafaka anao tanteraky indray amin'ny herina ozona sy ny fanaratsy izay manapotika sy manakeja ny fiainanao. Ka izay indrindra no ambarako aminao faharoa hoe mila resy lahatra ianao ka mino fa ain' Jesosy ny manafaka ny fiainanao. Fahatelo ny tokony ataontsika ihany keo de ity, miantso anao zay fiangonana RHEFI Androndrakely. Misy fotoam-bavaka lehibe zay ataonay ao isaky ny Talata, Alakamisy samy amin'ny ray ora sasany tolakandro. Ireo fotoana ireo de fotoam-panafahana tanteraka mihitsy, misy ny tenin'Andriamanitra zay entina, nefa ny ambadiky zay de isy ny délivrance lehibe zay ataonay afahana mandresy tosika ny devoly zay mampahory anao, anapahana ny ozona zay manakeja ny fiainanao. Miantso anao zay tongava na iza eny fa na de ataoko hoe ozana hoe mbola afaka monjy avy Andriamanitra manoloana zao fa fiainana nangidy niainako amapolo taona izao, eny tompoko afaka monjy anao izy. Ka miantso atsika rehetrarehetra na iza ianao, tongava fa maro be reo olona hitanay niona taminay ary tena nanambara hoe niova ny fiainany rehefa tena resy lahatra nanatona an' Jesosy izy ka nanaiky ny foanana sy ny tapahana zany ozona zany. De manasa anao raiso ny anjaranao, tongava tompoko amin'ny Alakamisy sy ny Talata amin'ny ray ora sasany tolakandro. Ny Alahady ihany ko de misy fidirana inefatra ao fiangonana RHEFI Androndrakely, amin'ny fitora maraina, amin'ny sivora ary amin'ny 12 ny maraina io. Ireo fotoana ireo de iso fampianarana tenin'Andriamanitra, ampianaranao anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, fa isy ihany ko ny vavaka fanafahana na délivrance indrindra le amin'ny fitora sy le amin'ny 12 ora. Ireo fotoana ireo de tena natokana mihitsy hoe anaovana vavaka fanafahana satria zay tena resy lahatra be, Jesosy tena manafaka ary maro ny olona nandray fanafahana tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay. Miantso anao zay na aiza na iza toerana misy anao, na iza ianao, manasa tongava tompoko fa andray fahasoavana, andray fanafahana lehibe amin'ny alalan'ny vavaka zay atao ianao. Ny tolakandro ihany ko nefa de mbola misy ny fotoam-bavaka zay ataonay amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely, manomboka amin'ny ray ora sasany izy io ary mifarana amin'ny efatrora any. Miantso atsika rehetra ary manasa atsika tompoko. Ary mifatelo farany de zao mampahery anao aoka ianao tena ho resy lahatra mihitsy, anatona an' Jesosy andray azo tompo famonjy ny fiainanao manokana ary manda ny fahotana, manda ihany ko ny fampotsampy, aza miaina am'zany tsony mba tonga an'Andriamanitra hiasa ny fiainanao. Farany dia ny ampahiresako atsika sy ny filazana de zao hoe misy numéro telefônina io afaka ifandraisanay aminao, afaka miantso anay ianao. Misy fotoana zay mandray olona manokana foana isaky ny alarobia manomboka 7 sasany maraina ka hatramin'ny 12 sasany anoany de mandray olona foana ao fiangonana RHEFI Androndrakely. Antsoko isika rehetra afaka miantso anay telefônina ihany ko nefa ianao fa afaka mivavaka manokana anao izahay. Ka zay tompoko ny afatra zay nentina androany ivavaka ao atsika aho. Raha afaka mandohalika ianao de mandoly de ivavaka ao anao fa petro amin'ny fonao ny tananao, raha marary ianao apetro amin'ny faritra marary anao ny tananao fa ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny teninao zay nampitondrainao androany tamin'ny alalan'ny zao fahita lavitra izao. Mamindra fo amin'ireo mpiainy marobe, niza marary amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny aretina,
miala fiainan'ny olona ny loharanona rehetra didina amin'ny alaran'i jesosy miala fanantainana ary mitsahatra izany ny ozona sy mifanaratsy de tapahana sy toeriko amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny olona ary tsy miverina intsony tsofoko rano ny olona rehetra zay nanaraka ty fandarany ity isokatra ny any fiainana tahina ny asany tahina ny tokantranony tahina ny fidiram-bola ary fiainana de andova fiainana mandrak'izay izy raha ho avy jesosy ary ho tahina ny ko fahasalamany sotra tompo amen de tahin'Andriamanitra isika rehetra tompo koa morary soa eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely